Faliana arabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana manara-tompo fatran'izao fotoana izay efa fanomezantsika ahafahantsika miditra ao anatin'ny vavaka izay toy ny fandaharana tamin'ny heriny manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tokantrano amin'izao fotoana izao manonona ihany koa ny fitsarana feno Andriamanitra ny anamboatra ny lamina rehetra ametraka lamina Andriamanitra mba hahafahanao manaraka atsakany sy andavany an'izao vavaka izao amin'izao fotoana izao mba vonaitry ny anarany manasa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mifampilaza manasa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hiditra ao anatin'izay vavaka izay afaka fotoana fohy dia fohy satria tena efa mandroso dia mandroso ny fotoana dia angaviantsika tena hoe tonga dia eo makomana avy hatrany hiditra ao anatin'izay vavaka izay fotoana fohy dia fohy ahafahantsika mizara ny fandaharana amin'ireo izay manodidina zaraony amin'izay rehetra tokony handray an'izany zarao amin'ny namana manjakaiza fa tena hoe tsara raha miray fo miray saintsika eo an-tongotry ny tompo mivavaka indray amin'izao fotoana izao araka ny fandaharana moa izany dia hoe hanao vavaka tsika vavaka matanjaka manongotra ny alitaran'ny satana manongotra sy mamotika hatramin'ny fakany ny alitaran'ny satana izay no fandaharantsika androany araka n'izay efa nampalazaina tamin'ny heriny dia manasa antsika rehetra manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy hanaraka an'izany hatramin'ny farany satria mino fa anampy antsika be da be ny herin'Andriamanitra izay miasa fitanesana masina anampy antsika hitondra antsika ao fanafana ao fanasitranana indray ao aorian'izao fandaharana izao ao anatin'izao vavaka izao izay mila fa tonga dia hiara hivavaka hatranintsika sady hitondra mivavaka avy hatrany koa ny fandaharana. Hiara hivavakantsika tompoko Jehovah Andriamanitra iray misaotra anao indray izay tena sy mankalaza manome voninahitra anao izay Andriamanitra satria tsapanay hoe ny fahasoavanao mbola ahafahanay mijoro ny fahasoavanao mbola ahafahanay manana fotoana miray fo miray saina eto amin'ny faratsianao indray amin'izao fotoana izao ny fahasoavanao Andriamanitra no mifidy anay satria tsy izahay nifidy anao fa ianao nifidy anay ary ianao nifidy anay natsoinao izay mba ho hamarinao mba ho ampiasainao mba omenao voninahitra androany rehetra izay ilay olona natsoina tamin'ny anaranao Andriamanitra miankohaka eto anaty anao misaotra sy manome voninahitra anao izy satria mahatsapa hoe sarobidy ny fitiavanao anay lehibe ny fiarovanao anay ny sandrinao mahery mbola miazona anay Jesosy be da be taminay ireo natopatopany rivotra mety efa mila tsy ho tafarina intsony kivy ao anatin'ny olona kanefa androany izay dia mbola omenao indray an'izao fotoana izao ahafahanay miara mivavaka eto omenao fotoana izay ahafahanay manohy fahalalana indray ary misy marina fantatray dia nireny manafaka anay tsy ho andevo mandrakariva satria dia marina foana ny teninao ahoana izay Andriamanitra ao tsy hisaotra anao satria tsapanay hoe lehibe ny fitiavanao mbola famindramponao mbola ahafahanay manana n'izany rehetrarehetra izany mbola afaka manova ny tantaranay indray ianao mbola afaka mampahita fity sy mampandresy anay indray ianao voninahitra ho anao Jehovah Tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy satria tsisy toanao
Ary tsisy Andriamanitra tahaka anao zany, tsisy mahavita amin'ny vitanao zany Andriamanitra. Ka dendreto indray izay manaritra ny saotra sy ny dereto anaty anao. Ary mangataka izay ny ranao Jesosy, anadio anay eto amin'ity toerana ity, anadio ny isa-tokantrano Jesosy, n'aiza misy azy tonoko ny ranao, manadio tonoko ny ranao, mamotika andreo karazana fanahy mitroka hery, mitroka rà, mitroka vavaka, reo vesatra rehetra, ny loto n'onde negativa rehetra, tonoko ny ranao Jesosy, mamotika an'izany amin'izao fotoana izao, manala ny sarina rehetra ianao, manala izay rehetra fahatsambany-tsaina ianao, mahatonga ny olona tsy tena takatra, tsy tena ho tafaray aminao, ao anatin'izao fotoana izao fa misy sandraty ianao. Misy sandraty ianao Jehovah Tompomaro, misy sandraty ianao indray ianao Andriamanitra ao anatin'izao fandaharan'izao. Aoka ny fahazavanao hanazava sainanay, aoka ny dranao andrakotra Jesosy, andrakotra hatramin'ny connexion, ny alimentation électrique, izay saorana eny anaranao satria na ny ora be mikija mivadravatra ary tena nomboka ny tsara Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana hoe hidirana anatin'ny fandahara satria enao ny mandamy. Jesosy mamindrafo amiko ianao izay mpanomponao ampiasainao, mamindrafo amiko Andriamanitra, ny amin'izay rehetra fahotako, ny amin'izay rehetra tsy fahatanterahako, mba tsy ho sakana ho an'ireto vahoakanao reto, ahafana manantsona anao izay rehetra lotsy faperipeternako, fa tia manantsona anao satria enao mampiasa dia hosorondray azavao indray erisotro falamasinao mahery, omba indray androany, omba aman-kery ny ositra mahery avy aminao, ambomba ny feoko, ambomba ny sary, ambomba ny zavatra rehetra pitaina any amin'ny isa-tokantrano, dia hitondra fanafahana, hitondra fanasitrarana izany, satria fantatro hoe na dia kely ary dia Andriamanitra lehibe sy mahery ianao momba, ary rehefa ianao momba dia tsisy atoitra zany, dia amin'ny mampanomponao noho ny fahefana izay omenao anazy Jesosy, dia manao izao fandaharana izao dia mariny izay rehetra asa ataoko eto araka ny teninao, ombainy ny herin'ny fanamasinao, ny fanamasinao ny tarika androany, ianao fanamasinay hanazava-saina, ianao ny hanolontsaina, ianao ny ampatsiahana izay rehetra tokony ambara sy ampitaina amin'reto vahoakanao reto. Dia tahony tsirairay avy Jesosy, tahony tsirairay avy indrindra reo izay mangetaheta Jesosy, reo izay ao anatin'ny olona miandrandra fahanafahana, tena hoe sokafo ny masom-panahinay androany, ahitanay zava-tsoa avy aminao satria tsisy tsy hainao atao zany. Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao, tsisy tsy hainao atao, dia misy sandraty ianao Jehovah Tompomaro, amin'ny anaran'ny Jesosy ny inona ataonay eto ataonay voninahitra ny anaranao zany. Amen, amen, amen. Miarahaba antsika izay mety hoe izao vao tafiditra, aloha somary reglena kely ny fahazavana fa ohatran'ny saika nazava loatra. Araka ny efa lazaiko teo androany fotoana izay nifanomezantsika, miverina kely tsika, taona vaovao zao, taona vaovao zao ary ny olona rehetra dia samy miandrandra fiainam-baovao, miandrandra fiainam-pandresena, tsy tonga ho azy nefa zany fa mila dingana, mila mandroso bebe kokoa tsika amin'ny fiainam-panahintsika, mila mandamina bebe kokoa tsika ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra, mba ahafahantsika manana zany atao hoe fiainam-baovao zany, raha miditra sady ao anatin'ity taona vaovao ity tsika. Izay indrindra no mahatonga antsika hoe mijery araka ny hita tamin'ny heriny dia izao, be da be ny olona mba miezaka hanao zavatra tsara, be da be ny olona mba tena hoe miezaka hanao ny tsara, hanao mary. I Paoly apôstôly ary dia tena vagovava mihitsy ao amin'ny Romanina 7:9 hoe fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Dikan'izany be da be ny kristianina tratran'ity olana ity, tia hanao zavatra tsara tsika, tia hanao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika, fa saingy izao indraindray ny ratsy izay tsy sitrakitsika no ataotsika. Ohatra zao, rehefa manam-bola ianao, rehefa tsy manam-bola ianao, mietrehitra hoe rehefa manam-bola dia izao ny ataoko, izao ny ataoko, izao ny ataoko, fa rehefa tonga ilay vola
adinonao daholo iny lalilany amin'ny zavatra tsisy dika ny volanao satria manino satria misy ny atao hoe fanahy zay manabosy anao manipule anao mahatonga anao tsy tompony tenanao tsy tompony safidinao fa le ratsy izay tsy sitraka ao ny lasa taonao lasa lanilany foana fotsiny volanao be be ny zavatra takizany mangeja atsika lasa tsy tadiditsika zay tokony ataotsika lasa tsy fantatsika akory zay ataotsika satria manino misy zavatra efa nofehezina makasika atsika any amin'ny tontolo ara-panahy dia lasa miteraka tsy fahalavorariana eo fiainatsika reny lasa mitondra olana saribahana eo fiainatsika reny lasa ohatrany hoe isaky misy dingana tao isaky niteraka ianao dia misy olana isaky nitady asa ianao misy dosia karakara dia misy olana be foana satria misy zavatra nofehezina tany amin'ny tontolo ara-panahy tany misy taona indraindray tsika variny mety hoe tanora ny fiainana dia mandeha dia eny ianao dia miarakaraka amin'olona rehetra eny manao firaisana amin'ny aranofo amin'olona rehetra eny mandehandeha makarisy makary dia nefany ny tsirinaina izay miparitaka reny karazana tsiranoka izay miparitaka reny fantatry ny devoly tsara fa ao anatiny reny no misy ny mahaenao anao reny no misy ny taranakao reny no misy ny identité anao ny mombanao rehetra dia hita ao anatiny reny ianao tsy mana-po ianao netrehitra fotsiny hoe nandeha dia nanao izay nahafinaritra fa ny mpanompoasan-tanana fantatra tsara izay nataony taminao tao anatiny reny dia gaga ianao mandrakandroany bloke gaga ianao tsy mety mahazo taranaka mihitsiny gaga ianao fa bloke tsy mety mahazo vady intsony satria nisy zavatra no fehezina tao ambadika andreny ohatr'izany ny ireo karazana tokantrano sasany dia miady dia tsy rotsy vetiny dia miady lava misy alitara natsangany olona atonga anareo tsy hanana filaminana atonga ny olona tsy afaka hifankatia fa tafalatsaka anatin'ny komitana foana be da be karazana zavatra ohatr'izany zany zay momba antsika nentin'ny fahavalo nananganana alitara izay mbola mamatotra atsika ary mety izay no antony mahatonga ny olana saribahana io zavatra tsy mety mamotsitra atsika mandrakandroany io satria misy alitara ao ambadika an'io indraindray mety volatsika nisy taona tsaroko tsara ao anatin'ny herinandro le anankiray voalohany aloha mpanampiko taloha izy fa izy fantako hoe olona tsy milamina ary tena hoe valim-bavaka ny antony nanalana azy sy ny sisa efa nampisehony jesosy ana tamin'ny alalan'ny nofo dia efa nenana azy dia mitany hoe mamany rato sao dia anao mba manana le poketra efa tsy ilainao reny intsony ozy izy le taloha reny fa mba omeonao entiko mivavaka mbola tsy netrehitra ninina fa saingy izao noho ny fahasahiranako sy ny fotoanako tsy nanam-potoana nikarokan'le izy mihitsy fa saingy izao afaka ao anatin'ny herinandro zany afaka rosa telo andron'iny anankiray namana zay zareo mpiara mioko mpiara manompo sampy miaraka ry zareo dia io koa tonga dia nangataka poketra tamiko reo nefany naman'le olona zay tena hoe mankahalana izy roa reo tonga dia izy fanamasina hoe ny poketranao mihitsy ny tadiavindreo olona reo dia le ray koa tonga dia nangataka poketra toisa hoe zaho tsy manana fa zaho hoentiko amin'ny krismasy ozy izy hoe tsy maninao fa omeko vola ianao hividanana ka ny poketranao mihitsy ny ilaiko fa tsy vola zany hoe tsy mila zavatra tsara be hoe vaovao be fa tsy manina teo ny tonga dia natakarako hoe ny poketrako mihitsy ny tadiavin'reto olona reto indraindray misy zavatra momba antsika ohatr' izany indraindray mety zafady indraindray mety ho fitafiny tsy fantatra
indrindray mety ho singam-bolo netsy ny olona ananaovany zavatra any ambadika any, anangalany alitara amotsika ny fiainantsika any ambadika any, dia tsika fare. Zao nefa ny teneniko anao andra, mbola tsy tara ianao. Raha androany ianao manaraka an'ity fandarana ity, dia tena te hiteny aminao tena ampahery anao ary tsy teny feteny fotsiny teneniko anao, fa miteny hoe mbola misy vahaolana ho anao ao amin'i Jesosy Kristy. Ozy izy manko ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny teny mihitsiny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Apokalipsy 1:25 dia izay ny teny Jesosy hoe sorato, ary olona ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia Jesosy Kristy miteny hoe sorato fa matoky izany teny izany, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Vaovao zao ny taona, dian'izao volana janoary zao, dia mila mandray fepetra entitra tsika ahafahantsika mandray ny anjara voakendritsika. Mila mandray fepetra entitra tsika ahafahantsika miditra ao anatiny atao hoe fiainam-baovao. Za zany tena tenanao hoe zao zany tsy mety tsony zany hoe ho mpivavaka tsotra zany, hoe alohanay mpivavaka tsotra, efa tsy mety tsony zany zao, efa lany daty zany. Fa zao zany dia tena hoe mila le olona tena mpivavaka mampiasa hery sy fahefana, le hery sy fahefana izay nomeny Jesosy Kristy. Zany anie na voan'ny asa mpanjaka, ny tantaran'ny asa mpanjaka ao amin'ny mpanjaka faharoa 15:10, mpanjaka faharoa 15:10, dia misy tantarany asa mpanjaka. Izy dia olona mahitsy, izy dia nanao sitrapon'Andriamanitra, izy dia nandeha nanaraka lala famarinana tahaka ny nataon'i Davida rainy, fa saingy izao ny fitoerana avo tsy mba noravany, dia fandrika ho anazy io ary nisy fiantraikany ratsy tao anatin'ny fitondram-panjakana satria ny fitoerana avo tsy noravany. Nenjeny mpanompo sampy rehetra hatramin'ireny ary tena nenjeny tsy nanaiky izy, fa saingy ny fitoerana avo tsy noravany. Be da be amintsika ny vavaka sika, mandroaka devolontsika, mamotika ny asa maizintsika, fa ny alitaran'ny Satana adintsika. Reny alitara izay anaovana fisoronana isan'andro reny adintsika mandrodana an'ireny, adintsika mandrava an'ireny. Reny fitoerana avo rehetra izay nanaovana fifanekena, nanaovana fanatitra momba antsika, dia gakitsika ohatrany hoe mivavaka antsika dia mamotika, dia rava kely le izy, dia indray le izy fampotra avy eo, dia mamotika indray ianao dia rava kely, dia ohatrany hoe misy karazana olana miverimberina foana. Satria maninona? Tsy voaongotra hatrany amin'ny fakany ilay alitara, tsy voapotika hatramin'ny farany ilay karazana vilaninongo, ireo karazana zavatra izay ampiasaindry zareo enti mikitikitika amin'ny fiainanao, tsy voaongotra hatramin'ny farany, tsy potika hatramin'ny farany ireny. Fandroany amin'ny taonana tahaka ny Gideona dia izao maniraka antsika Andriamanitra, maniraka antsika Andriamanitra androany mba hanjera sy hanongotra sy handrava ny alitaran'ny fahavalo ary hanangana ny alitaran'i Jehovah kosa. Za mitaonana raha vony ianao tendao hiaraka amiko ianao, satria vavaka ny fandaharana androany, dia makatoerana ianao afoizy mihitsy aloha manaova sakrifisy ianao, satria izay araka ny fampianarana mila fahasakrifisy, mila tena hoe fanolora tena lahy, mila tena hoe fiaretana. Ny olona mamotika anao miaritra torimaso, miaritra atsika manao n'ity zavatra rehetra ity, nenay nefa tsika dia faly mitsilailay fotsiny. Fandroany atetoanana andaontsika hivavaka, amotika ny alitara izay rehetra mety ho fototra ho fahorintsika tsirairay avy, izay rehetra mety mangeza sy mamatotra ny fiainantsika any ambadimbadika atsika. Ny anaran'i Jesosy. Mbola afaka manana fotoana kely ianao mizara zarao satria tena hiditra ao anatin'izay
vavaka matanjaka izay tsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Maka toerana alaminy tsara ny manodidina anao rehetra mba ahafahanao manaraka tsara ny vavaka, tsy tapatapaka. Dia mifantohy tsara, mifantohy satria mety misy zavatra ho asehon'ny tompo anao ao anatin'izay vavaka izay. Mety misy zavatra hampatsahivy ny fanamasina antsika. Za tena hoe mitarika fotsiny aty fa arakaraka fitarian'ny fanamasina dia zaho manaraka ny vavakantsika. Dia mivavaka arakaraka ny zava-misy mahatonga antsika tena ho afaka tanteraka. Izay mila fa dia hiara hivavakantsika tokoa. Sotranao izay Andriamanitra. Sotranao izay ny amin'ny fotoana rehetra izay efa nafana ny fampizara na ny fahalalana ny amin'ity resaka alitara ny Satana. Sotra Jesosy satria ringana tokoa ny olona noho ny tsy fampiany fahalalana, kanefa no famindramponao dia mbola manome fahalalana anay ianao, manazava saina anay ianao. Androany Andriamanitra, aoka ny fahazavanao mbola ameno anay bebe kokoa, ameno isan-tokantrano bebe kokoa androany. Anafaka anay ao anaty tsy miasa satria matsapa izay hoe tsisy mahasoa anay afa-tsy ny eo akaikinao Jesosy, ny miaraka aminao ny mahatsara anay. Androany izay Andriamanitra, mangataka ny famindramponao ny amin'ny fahotana rehetra, ny amin'ny fahadisoana rehetra, ny amin'ny elokay, ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsarovy ry havana, tsarovy ry havana fa isan'andro tsika mila mangataka ny famindrampon'Andriamanitra ny amin'ny fahotantsika, ny amin'izay rehetra tsy mety. Tadio fa ny fahamarinantsika dia tahaka ny lamba misondra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary matoa misy fanahy ratsy tafiditra aty anatintsika, matoa misy asana fanahy tafiditra eo fiainantsika, dia nisy varavarana ny sokatra izay tadidio, nisy varavarana ny sokatra izay namezantsika alalana ho andreo fanahy ratsy ireo safiainantsika. Fa tsy tafiditra eo fiainantsika izany ireo raha tsy nisy varavarana ny sokatra. Fa na Jesosy ary tadidio, fa na Jesosy ary mbola mandondona eo am-baravarana fotsika. Jesosy ary mbola mandondona vao miditra. Marina Satana tsy mandondona, Satana tsy mandondona fa tonga dia miditra, fa tsy tafiditra izy raha tsy misy irika, raha tsy misy varavarana misokatra. Androany tena eto amin'ny tompo ny fonao, ny amin'ireo tempo ratsy rehetra, mamindrafo Jesosy hifonaka eto anatrehanao, ny avinavina rehetra mamindrafo aminay ianao, ny amin'ny fankalana, ny amin'ny lolompo sy notompo, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana fitsaratsarana rehetra, vokatry ny lotany anatin'ny fonay. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo tahotra sy fanahiana rehetrarehetra, ny amin'ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra, ny fonana eto anatrehanao reny androany. Mamindrafo Andriamanitra no ny ela masonina, no ny fiarakarana aman'olona. Dia ndraiky tena hoe etsin'ny olona manao ny tsifanao, mandeha ny amin'ny falehan'izao tontolo izao. Nefa mitenao dia miteny hoe tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka koa. Araka ny teninao ao amin'ny Romanina 1:2-3, mamindrafo aminay. Satria misy fotoana izay mieritreritra hoe izahay tsy manao fa miaraka fotsiny, mankasitraka izany izahay. Fonana eto anatrehanao ireny Jesosy, mamindrafo ny amin'izay rehetra nataony tananay, ny amin'izay rehetra nalehan'ny tongotray. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo karazana adalàna sy ditra rehetra, ny ditra ny fatanoranay tsirairay avy. Misy tena mbola eo am-panaovana mety sendra manaraka an'izao fandaran'izao, ny amin'ny asana fijangajangana, ny amin'ny kilalao maloto rehetrarehetra, ny amin'ny fanalan'ny zaza isan-karazana, ny amin'ny kolikoly, ny amin'ny alatra, ny amin'ny laingy. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay tsirairay avy ianao Andriamanitra. Mamindrafo Jesosy ny amin'ny tsy fahalalana rehetra, ny amin'ny tsy fitandremana rehetra. Mety misy fotoana misy nanome zavatra olona, mety nisy nanome vola. Mamindrafo Jesosy,
Mamindrafony amin'izay rehetra natao tao anatin'ny tsy fahalalana. Mamindrafony amin'ireo karazana olona ifaneraserahanay, mety mandoto anay, mety mampetipetina anay. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo fifanekena rehetra ankolaka na mivantana nataonay nandraisanay anjara ka mety mbola mamatotra anay mandrakandroany. Fonanay tao anaty anao reny. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo zavatra rehetra izay nohanay. Mety misy olona mandroso sakafo anay dia mihinana tsy amin'ny tsy amin'ny pahalalana nefa mampiditra zavatra taty anatinay reny. Ary dia mbola miasa ny anatinay tsirairay avy. Reny no mibaiko anay, reny mahatonga anay ohatra ny miakatrafo tampoka, reny mahatonga anay ohatra ny tsy tompony tena anay indraindray. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafony amin'ireo karazana cadeau piégé rehetrarehetra. Hoe fanomezana nefa misy hevitra ambadika politika ny devoly. Fonanay tao anaty anao reny Jesosy. Mety misy aminay mbola mitahiry zava-boahozina any amin'ny isan-tokantrano any. Ifonanay tao anaty anao reny Jesosy androany. Mamindrafony amin'ireo karazana sampy rehetra izay tafiditra ny tokantranonay. Tena ifonay io dia ao anatin'io ianao mety misy zavatra ampatsevon'ny fanamasina anao, mety misy zavatra teneniny fanamasina anao. Fa za miteny anao ry havana, tena fetsy ny fahavalo. Nisy taona maromaro lasa zay dia nisy olona rehefa avy niarahaba ny zareo tratry ny taona dia nisy karazana sary vongana, sary olona ohatrany hoe vita amin'ny varahana navoaka ny zareo avy any. Dia hoy izy hoe simba hozy izy ity nisy tapaka ny tanan'ilay izy fa satria fanomezana vita amin'ny cuivre reny nomeko an zareo. Ianao izy manana ny vidandreto, angamba ianao malala olona manao ty fa mba ento ty dia mpanamboary any amin'ny fototsotra tsy meritreritra ninina nentiko le izy. Fa za miteny anao, za miandray amin'ny fototsotra fa zareo ke nanana ny heviny tao anatiny fa nanomboka tamin'iny mbola tsy tonga saina hoe io zavatra izay tehiriziko tao amin'ny coiffeuse tao amin'ny chambre kely natonga an'io, fa tsapako hoe nanomboka nanofy ratsy foana, nanomboka nisy asana devoly, nanakorotana zay, nanomboka nietsika devoly daholo. Reo ankizy manodidina rehefa nampatsivo ny fanamasina anao hoe misy an'iny zavatra iny ary magaga isaky ny andevoaka adiniko foana mitondra an'ilay zavatra. Ohatrany hoe ataony devoly adinonao tanteraka ny fosiny. Fa indray mandeha tena tonga saina tamin'izay hoe inona foana ty zavatra mitranga atao trano ty, tena leo tena reraka, tonga dia misy miteny hoe io zavatra io mahatonga an'io, vao niraisiko izy tonga dia nietsika daholo le fanaratsy tamin'ilay ankizy. Fa tonga dia nalaiko amin'ny anarany Jesosy nateriko tany. Tiany ianareo miaraka amin'ny fanaratsy rehetra miaraka ny lasa fa mafy nahazo amin'izareo tao aorianan'izay. Indraindray tsika tsy mana-po fa tena ifonay reny, ifonay amin'ny anaran'i Jesosy ary aza manao tsinitsinina ny feon'ny fanamasina izay mampafantatra atsika. Satria ny tena marina dia izao, ny loza tsy manampoka atsika izany, mialeritetsika ara-potoana foana amin'ny fanamasina fa tsika indraindray tsy sensible, tsika indraindray tsy miaina. Fonanay tao anaty anao reny Jesosy. Mamindrafony amin'ireo karazana sampy rehetra, ny amin'ireo zavatra rehetra, ireo karazana zavatra tafiditra any amin'ny isan-tokantrano Jesosy. Mety zavatra depô satanika na fafafiny satana, fananinana ampidirina any atao antena toloko ny rano Jesosy, manadio an'ireny, mamotsika an'ireny. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ny ranay, ny ranay izay nilovaina avy any amin'ny razambe anay, avy any amin'ny ray aman-drenay, ny anaranay izay nilovaina avy any amin'ny razambe, avy any amin'ny ray aman-drenay. Fonanay tao anaty anao reny Jesosy. Mamindrafony amin'ireo toerana ny avinay, ny amin'ny kolontsaina rehetra sy ireo fomba rehetra, fombafomba rehetra natao anatin'izany. Ny fonanay tao anaty anao ireo fomba mampanao rehetra, ireo fadifady rehetra tsy fatapototra reny na ranay Jesosy. Mamatotra anay reny mandrakandroany satria lasa mahatonga anay monsieur soumettre, manaiky ireo fanahy efa nangenja andreo razambe sy ny ray aman-dreny ata. Tsy fantatray fototra fa dia manaiky izay.
no nitendreo valalam-pialofasana reo ray aman-dreny be reo mpitandrina ny didy androany Jesosy ifonana eto anaty anao reny tsy manaiky andreny zany tsony zay zay rehetra mamatra sy mangejangejanay mampifandrainay amin'ny altarany Satana dia ifonana eto anaty anao lavinay daholo reny ifonana eto anaty anao reo fomba rehetra afalifavalo miampanganay na fahotanay manokana zany na fahotan'ireo ray aman-dreninay reo avambady reo fianakaviana namana mantsakaiza reo mpiray raha aminay ninona Jesosy niza olona mifanerasera tonay ranao manatsio androany mpiteo sy raha vao amin'ny ranao reny androany tsy ahafahan'ny Satana malameloka anay tsony mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo zavatra rehetra izay ataonay any amin'ny tontolo ara-panahy ny activité spirituelle rehetra izay mitsangany anatin'ny nofo Jesosy ifonana eto anaty anao rehetra ifonana eto anaty anao reo zavatra rehetra izay manameloka anay ao anatiny reny mety misy reo karazana nofo mihinan-kanina reo nofo misotro zavatra reo karazana nofo hoe mivorivory ny fivorim-pianakaviana mamonjy fety mijery spectacle reo karazana nofo mety hoe mikarakara sakafo mamono biby nefa ny olona nge reny vonoina ao anatin'ny nofo reny olona reny dia reny ihany ahafahany manameloka anay satria hoe manao zavatra oatra zany zay Jesosy ifonana eto anaty anao reny mamindrafo aminay reo karazana rêve-na nofona initiation rehetrarehetra na intronisation rehetrarehetra nofo manamasina anay manositra anay anana toerana ray ao anatin'ny fanjakany Satana ifonana eto anaty anao reny Jesosy mamindrafo aminay anao ninona reo karazana titre reo karazana toerana zay nomenanay any anatin'ny reny tontolo ara-panahy reny zay miseho any anatin'ny nofo hoe zay lasa chef de groupe zay lasa tahaka zao lavinay daholo reo karazana anjara andraikitra rehetra zay nomenanay any anatin'ny nofo Jesosy dia afao zay androany Jesosy aoka nidranao anadio anay aoka nidranao Jesosy anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra mety be da be no mbola tsy voatanisa any amin'ny tsirairay avy any Jesosy mamindrafo aminy ianao ny amin'ireo fitondran-tena maloto rehetra ny amin'ireo zavatra rehetra natao tao amin'ny androny tsy fahalalana Andriamanitra mamindrafo ianao androany aoka nidranao anadio anay aoka nidranao Jesosy anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra araka ny tena hoe saika diovina amin'ny ravo koa ny zavatra rehetra dia diovy amin'ny ranao indray zay androany amin'ny anaranao zay Jesosy noho ny amin'ny ranao dia mamotika an'ireo teny rehetra reo fifanekena rehetra ny alliance ny pacte rehetra reo karazana fanomezan-dalana procuration autorisation rehetra zay nafany fahavalo miasa eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ireny alitara reny ifonana eto anaty anao reny Jesosy reo karazana lalàna rehetra zay tapaka tao anatiny reny reo fehezan-dalàna rehetra reo décret ny tsy volana rehetra ifonana eto anaty anao zany tononay ndranao mamotipotika andreny dia tsy mifianay zany tsony reny tsy mifianay tsony na ny tenanay na ny ainay na fananana fiainanay tsy azony reny lalàna reny loha mistika rehetra reny io fehezina tsony manak'izay amin'ny anaranao Jesosy tonoko ny ranao Jesosy mamotika an'ireo karazana code rehetra reo karazana code rehetra sy anampiasay ny amin'ny fifandraisanay amin'ireny alitara reny reo code rehetra sy ampiasay ny fahavalo amantarana anay any amin'ny tontolo ara-panany entina mitena andravana anay reo karazana moyen de contrôle à distance rehetrarehetra reo karazana dépôt satanika rehetra afana manabosy anay mampirisika anay andrefana pahan-kevitra diso anana toe-panasy toe-po tsy araka ny sitraponao androany Jesosy ongoty daholo reny ongoty any anatinay any zay rehetra tsy namboleny tanan'Andriamanitra dia ongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miongotra any anatin'ny tenanay any anaty lalon'ny fananay any amin'ny ainay any amin'ny anaran'i Jesosy reo zavatra rehetra zay nafafafo ny fahavalo na tamin'ny alalan'ny tsindrona zany na tamin'ny alalan'ireny hoe makara
Ninina any anatin'ny nofo hoe mandeha dokotera dia mandeha manao an'izany. Tonoko ny rano sasa mamotrika ny reny amin'izao fotoana izao. Tsy ambinina tsara kely tsara pahefana zany intsony. Amin'ny anaranao Jesosy, lavinay daholo ireo endrika fanosorana rehetra, ireo endrika fandraisana anjara andraikitra rehetra izay nomenanay any amin'ny tontolo ara-panahy ka mety mbola mampifandray anay amin'ny heri. Amin'ny anaranao Jesosy, noho ny amin'ny ranao dia potelinay daholo ireo karazana sampy rehetra sy zavatra rehetra izay voaozina tafiditra ao amin'ny isan-tokantrano, tafiditra eo amin'ny fiainanay. Ary zary avana tena tehiteny anao. Raha misy zavatra tsy sapanao, tena hoe teneny fanahy aminao, mandresa fanapa-kevitra. Ary io reny tonga dia doro reny. Aza misangisangy amin'ireny zany ianao, aza milalao an'ireny zany ianao, aza mangatakandrony amin'ireny ianao. Fa tena zava-doza, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Amin'ny anaranao Jesosy, nafiry ireo karazana antenne rehetra any amin'ny isan-tokantrano, antenne ny amin'ireo karazana réseau satanika rehetra, mampifandray ny amin'ny altara, mampifandray ny amin'ny helo, any amin'ny tontolo ara-panahy, tonoko mirodana zany, rava daholo réseau satanika rehetra izay mampifandray ny amin'ny tontolon'ny helo, any amin'ny tontolo ara-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Na zavatra zany, na olona zany, na fanahy zany, mangataka izay Jesosy, ireo olona rehetra izay tsy avy aminao, ireo iraky satana rehetra, esory amin'ny fiainanay reny, esory amin'ny fiainanay reny Jesosy, amin'ny anaranao, noho ny amin'ny ranao izay dia mangataka, diovo ny fiainanay, diovo ny fifandraisanay, diovo izay rehetra mahakasika anay. Ary amin'ny anaranao dia tapatapahanay ny fifandraisanay amin'ny tontolo ara-panahy rehetra amin'ireny olona reny. Mahatonga anay tsy ho voarohirohy miaraka amin'ireny intsony, manomboka androany. Satria izay dia manaiky Jesosy, tena resy lahatra izay hoe ao aminao rery ihany misy ny fahatsarana rehetra. Ianao ihany ilay manana ny fiainana sady manana be da be. Dia androany izay manolo tena feno anao indray. Androany izay Jesosy, mbola manamafy indray ary manaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Androany Jesosy, avozy indray izay, hosolo indray izay, amasilo indray izay. Aoka ny hery falamasinao Andriamanitra, ameno ny tsirairay avy indray androany. Ireo karazana tranotrano-panahy rehetra tany amin'ny tenany tsirairay avy miogotra daholo, miogotra hatramin'ny fakany androany. Ireo karazana tokotelin'ny altara any amin'ny tenanay, ny any amin'ny fananay, any amin'ny isan-tokantrano, mirodana daholo dia miogotra daholo reny tranotrano-panahy rehetra reny. Fa androany Jehovah, aoka ianao nisandrika, aoka ianao ny anjaka any anatin'ny fonay tsirairay avy, aoka ianao ny anjaka any amin'ny isan-tokantrano manomboka androany. Amin'ny anaranao Jesosy, ary noho ny amin'ny fahefana sy noho ny amin'ny ranao Jesosy Kristy izay dia mamotika andreo karazana hery maizina rehetra izay efa nifavala manabosy anay, manipule anay, ny amin'ireo karazana lainga, ny amin'ireo karazana toe-poratsy, ny amin'ireo karazana fijangajangana, ny amin'ireo karazana masturbation, ny amin'ireo karazana fampitena sy faharavana rehetra, comportement autodestructeur rehetra levina amin'ny rano Jesosy reny, amin'ny anaran'i Jesosy izay manodana andreo altara ny satana rehetra izay fototra ny fahoriana, manongotra, manjera ny altara sy ny sampony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay manomboka androany. Manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy, ny altara ny fahantrana rehetra, ny altara ny fahafatesana rehetra, ny altara ny aretina rehetra, ny altara ny fanilikiliana sy ny tsy fahavalonana rehetra, ny altara ny tsy fahombiazana rehetra, ny altara ny fahasairanana, ny fitototolona tsy misy vokana, ny asa mafy tsy ataim-bokana, ny altara ny fanandevozana rehetra, ny altara ny bekorotana rehetra. Tonoko ny rano Jesosy, mamotika an'ireny, mandrava an'ireny altara reny, arodana amin'ny anaran'i Jesosy reny altara rehetra reny amin'izao fotoana izao, ny altara ny ny altara nampitovy mahatonga ny olona tsy mety mahazo vady,
mahatonga ny olona tsy mety mahazo asa ihany koa reo alitara rehetra reo androany arodana amin'narany Jesosy miongana daholo reo alitara ny aizina rehetrarehetra reo zay mahatonga ilay tsy hanana fiainana mahatonga ilay tsy hanana fahasambarana amin'ny anarany Jesosy dorana amin'ny afony Jehovah ny sampy sy ny sorona rehetra reo karazana sakrifisy rehetra zay nataonareo tao anatin'ireny alitara reny amin'ny anarany Jesosy dorany reny dia levona amin'ny afony Jehovah reo karazana dossier rehetra Jesosy ninona momba anay natao fanatitra tany amin'ireny alitara reny na ny sary zany na ny daty naterahany zany na ny anarany zany na ny zavatra momba ny amin'ny tenanay zany indrindra reny karazana masom-boly tsirinaina tsy ranoko raha n'ireny fadombolana reny tolokony ranao mamotika an'izany mamotika an'ireo zavatra rehetra ireo fanananay rehetra na fitafily zany na singam-boly zany na zany na inona na mpianatra mety resaka dossier mety resaka hoe cahier tolokony rano Jesosy mamotika an'ireny mandoro an'ireny ny anaran Jesosy fanany daholo ireo zavatra reo fanana amin'ny anaran Jesosy ireo karazana sorona sy fanatitra rehetra zay nataondreo mpanompo ny satana rehetra zay mihaza anay ireo amin'ny anaran Jesosy ninona Jesosy ireo fanatitra nataondreo ninona ireo ezaka ataondreo ninona ireo karazana fombafomba rituel rehetra dia tonendranao manafoana zany amin'izao fotoana izao dia amin'ny anaranao zay Jesosy miantso ny sabatra ao ilay sabatra Jehovah zay mafy sady lehibe mahena mandringana ireo mpaminany bala rehetra ireo mpisorony satana rehetra zay misorona an'ireny alitara rehetra zay anonontononona ny anaranay sy momba anay reny amin'ny anaran Jesosy aoka ny anjery mpiady mahery avy aminao anenjika an'ireny dia andringana an'ireny tahaka an'izay nataon'ny Eli mpaminany Jesosy aoka tsisy tamingana ho velona ntsony reny ireo mpaminany satana rehetra ireo mpisorony satana rehetra zay mpikarakara an'ireny alitaranay reny na iza tongoka amin'ny anaran Jesosy ny anjely mpiady mahery avy aminao irao Andriamanitra andringana an'ireny andringana ihany koa ireo karazana gardien spirituel rehetra na iza ireo karazana mpiazona ny fomban-drazana mpiazona ireo fady sy ny fitandremana an'ireny aringana amin'ny anaran Jesosy reny aringana amin'ny anaran Jesosy reny tsy mijanona eo amin'ny alitara rehetra zay nanaovana zavatra momba anay nareo amin'ny anaran Jesosy lasanareo miala amin'ny anaran Jesosy lasareo fanaratsy rehetra reo miala amin'ny anaran Jesosy tonoko amin'ny anaran Jesosy fa vaako aty ambonin'ny tany ireo fomba rehetra zay ny fehezana anay tany amin'ny alitaran'ny satana tany amin'ny tontolo ara-panatana toloko mivady daholo zany amin'ny anaran Jesosy Kristy lay tompony fanarahidiny Davida lay mamoka tsy misy marindrina dia toloko fa mivady daholo zay rehetra namatorana eo fiainanay mivady daholo ny esprit de célibat tsofoka lano amin'ny anaran Jesosy mahita vady saza ho azy ny olona tsofoka lano amin'ny anaran Jesosy mahazo taralaka ny olona tsofoka lano amin'ny anaran Jesosy rava ireo karazana oziny asarota-piterana rehetrarehetra n'izy fahasarotana isaky ny mananaraka tapaka zany oziny zany amin'ny anaran Jesosy noho ny amin'ny ran Jesosy tapaka n'izy fahantrana sy ny tsy fanananasa rehetra ny asa-panadevozana asa mafy tsy atambokana tapaka daholo ny ozina rehetra vaako amin'ny anaran Jesosy vaako amin'ny anaran Jesosy reny teny rehetra zay nampiasaina tamin'ireny amin'ny anaran Jesosy ninona natao tany amin'ny tontolo ara-panatany vaako zany androany amin'ny anaran Jesosy Kristy avan'zareta niza nanolotra anay ho amin'ny fahafatesana androany toloko mivady zany amin'ny anaran Jesosy mivady erinrodana ny alitaran'ny fahafatesana ny alitaran'ny aretsina ny alitaran'ny lozy ny accident rehetra amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy Kristy mandidy zay andreo alitara rehetra avitsoro momba anay rehetra mandidy amin'ny anaran Jesosy Kristy amin'ny mampanompony Jehovah dia mandidy amin'ny anaran Jesosy avitsoro rehetra olona rehetra avitsoro ny alitara rehetra ny alitara rehetra zay miazona an'ireto olona reto mandidy amin'ny anaran Jesosy avitsoro reto olona reto avitsoro reto olona reto ry alitara amin'ny anaran Jesosy mamotsitra daholo ny alitara rehetra mamotsitra daholo amin'ny anaran Jesosy zay rehetra tsy mamotsitra tokony sabatra Jehovah manapatapaka an'ireny mirodana daholo zay rehetra fomba nafanareo ny azona an'ireto olona reto ny izay fomba rehetra nafanareo ny azona anay amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaranao zay Jesosy
mandrodana ny alitaram-pianakaviana rehetra tahaka an'izay nataony Gideona. Arodana ny alitaran'ny rainay, arodana ny alitaran'ny sampiny ray aman-drenay sy ny razambenay tamin'izay. Tsy manaiky hanompo anao izany intsony zay, fa natsoina ao amin'ny fahafahany zay dia tsy manaiky izany intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo hoe fombafomba ny razana rehetra zay nentinareo, na nandevo anay, na ngeja sy namatotra anay tamin'izay. Fa efa olona afaka izay ankehitriny noho ny amin'i Jesosy Kristy. Dia noho izany tsy hoanainy amin'ireny alitara ireny momba anay, tsy hoanainy amin'ireny alitaram-pianakaviana ireny ny momba anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaraka amin'ireo fanaratsy avy any amin'ny fianakaviana rehetra, ireo fanahy mpamosavy rehetra avy any amin'ny fianakaviana, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Fifandraisanay aminareo tsy mifandray aminareo izany intsony izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Misaraka tanteraka amin'ireo fanahy ratsy rehetra izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Fandroany Jehovah manamafy ny fanoloran-tenanay kosa. Misafidy izay androany tahaka an'izay nataon'i Josoa hoe raha zaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy, manjaka tsy anatsinay ianao manomboka androany. Ary noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay dia manangana faneva ho an'i Jehovah Andriamanitra indray. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay dia manaiky anangana ny alitaranao indray. Aoka riavana tsy ho ataonao kitoto zany, aoka tena hoekenao zany teny zany androany, anangana alitara ianao. Dia za miteny ianao fa ho mpandresy ianao, tsy maintsy mandresitsika raha tena mitsangana ny alitaran'i Jehovah. Nafaniny fahavalon'ny zanak'Israely, nampahorin'i Israely dia satria rava ny alitara. Fa rehefa mitsangana ny alitara dia tsy maintsy mandresy ny zanak'Israely. Dia androany amin'ny teny anao tena mandraisa fanapahan-kevitra ianao manomboka zao. Atsangano ny fiainam-panahy, atsangano ny fotoam-bavaka ao an-trano, manaova sakrifisy mihitsy ny amin'ny fotoana ninona fahasairana. Atery ny ampafolo-karena, atery ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa aza mangalatra an'izay ho an'Andriamanitra. Ataovy ny asan'Andriamanitra, tory eo fahamarinana, miareta tory, midira anaty vavaka anaty fifadikany. Ary androany dia tena tiana mafy sady, tena teteny anao sady hoe amin'ny herin'ny androany tsika mitoy tsika ao anatin'ity, fa tsy manaiky tsika raha tsy mirodana daholo ny alitara, tsy manaiky tsika raha tsy miditra ao anatin'ny anjara voatenintsika ao anatin'ity taona 2024 ity. Dia miteny anao sady hoe amin'ny herin'ny androany tsika dia hiverina kely indray tsika ny amin'ny vavaka marainalina, indrindra ny tsy ambara telony amin'ny 3 ora maraina. Ampianatra makasika an'izay sady ianao vavaka makasika an'izay. Fa za miteny anao tsy mamonjitra zany Jesosy, tsy maintsy rava ny alitara rehetra, tsy maintsy mivany zavatra rehetra, satria izay rehetra vahana ty ambony tany dia voavahany an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fandroany Jesosy mangataka izay feno ny herinao indray izay. Aoka le fahazavana avy aminao ameno anay indray androany, aoka le fositaba-hery avy amin'ny fanamasinao hiasa feno aty anatinay indray Jesosy. Amin'ny anaranao izay mangataka, tohan'ny fanamazoto indray izay, omeo fahatanjahantsaina indray izay, omeo fahasahiana izay, ahafahanay mandà, omeo fahalalàna izay, ahafahanay manavaka ny zavatsoa sy ny zavapoana manomboka androany. Hatonga ilay olona kasitany ao anatrehanao. Feno ny herinao izay fanamasina androany. Osolo indray izay Jesosy androany, aoka ny fanamasinao ampitafy anay ny fahitampity avy aminao, aoka ny herin'ny fanamasinao anavaka anay, anandratra anay ny anaranao Jesosy. Dia atolotrainao Andriamanitra ao ny tenanay, ny ainay, ny fananay, ny momba anay rehetra, ny taranaka iray manontolo sy ny ankonanay, ataonay mifamatotra aminao fa ianao no Andriamanitra. Ny fahaizana mampahalalànay, ny fanananay rehetra Jesosy manomboka androany dia atolotra hanim-ponanao ny fotoananay rehetra. Akoa feno fanatrehanao mba anaovanay izay marina sy mahitsy ao anatrehanao. Dia misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa izay rehetra noravana dia tsy hitsangana intsony mandrakizay.
reo fanahy maloto rehetra zay miasa tao ambadika andreny alitara reny afaritra amin'ny rano Jesosy lasa mivelona fototra any amin'izay maniraka azy amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fombafomba mampanao rehetra entina anao renforcement de pouvoir rituel na renforcement de pouvoir rehetra anamafisana hery indray anavoazana ny alitara rava tsy ambinina tsony tsy niavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsisy tsony foana tanteraka rava tanteraka ny alitara satana tsy mitsangana tsony amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rano Jesosy asiaka tomboka sy andrano Jesosy zany resina leolona amin'ny rano zanak'ondry resina leolona amin'ny anaran'i Jesosy noho izany lasinareo mandeha ary zay rehetra lavinay ny toerinay na rodanay tonongo tsy mitsangana tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra androanay didina tsy mivelona tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy dia afatrako ireo fanahy-pamalifaty rehetra tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay ny fianakaviana ny namana mantsaka izy zay rehetra fanerasera aminay na ankolaka na amin'ny vatana ny ara-panasy ny ara-nofinay rehetra ny fanananay rehetra indrindra ireo mpanasoanay rehetra sy momba azy fandroany Jehovah aoka ny herinao ambombanay ny volinay kao mirapiratra aminay ny fahazavanao atonga anay ho mpandresy tsy afany fahavalo mifanandrina aminay mba ho vonaitry ny alaon'ny akosinay dia mankasiraka Jesosy satria fantatra fa misy zavatra be da be miantraika any amin'ny tontolo ara-panahy ao anatin'izany vavaka izany misaotra Jesosy satria efa nanana fitahina ianao dia zay tahinao dia voatamandrakizay nangatrako Jesosy dia hoe tehirizo ny fanoloran-tenanay ampaherezo zay aza vele ravoravo tanana zay Jesosy ao anatin'izao andro farazao satria tena mandrovo tsy satana sy ny mpanompiny kanefa mifantatra hoe tsy maintsy mandresy ary manoatra no mpandresy rehefa miaraka aminao ka dia misandraty ianao Jehovah tompo maro amin'ny anaranao Jesosy Kristy noho ny amin'ny ranao ny anaovana izany vavaka izany amen 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 dia voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany vita soamantsara ny fandaharantsika androany tsy nisy tapatapaka na dia ataoko hoe mbola foana raha ny orana tsy dia avy be mikitsa loatra intsony fa mba tsy nisy fatapahana ny jiro efa niteny jiro tapatapaka foana dia isaorana ny tompo dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy zay nanaraka ny fandaharana dia mame fotoanantsika amin'ny androany araka ny teneniko teo hiverina antsika ao anatin'ny fomba fiady any amin'ny tontolo ara-panahy fomba fiady tsy manaiky raha tsy mandresy any amin'ny tontolo ara-panahy dia hijerytsika ny amin'ny vavaka marainalina sy ny tsy ambaratelony amin'ny 3 ora maraina zay no hojerevantsika ampandresy anao amin'ny ardina rehetra nge Jesosy Kristy dia miraroso ho antsika tsirairay avy dia tahiny Jesosy